banderole mitaky famoahana ilay tovolahy voapangana nanao fihetsika mamoafaty tamina zaza 5 taona tao anaty bus fitakinany marina fanehoana firaisan-kina avy amin'ireo mpianatra iray kilasy aminy sy ny ray aman-dreny avy amin'ny sekoly Avenir Ambohimandamina izay no nitranga teto amin'ny hôtel de ville anio maraina tamin'ny 6 ora sasany. Nisehoan'ity zavatra tsy maro fototra nitranga tamin'ny fahaenina ny volana martsa raha andehanao andrana fanatanjahantena ao amin'ny cadre be mananjara ireo mpianatra 3e zay KBPC ireo dia efa feno ny bus tonga teo amin'ny ele bus manaraka dia nisy olona miakatra miaraka amin'ny zanagavaviny milaza fa tsara be izy dia nijotso teo amin'ny cadre be mananjara moa ny mpianatra efa trandro taorinan'izay tonga tao amin'ny bureau misy anay zany ny ray aman-dren'ny zaza io miaraka amin'ny polisy avy hatrany tsy misy convocation na fanajana akory fa tonga dia aka n'ilay zaza ihany no ambeten'ilay zareo dia lasa mory zareo tany amin'ny bureau mikasika an'ilay zaza tsy amin'ny tonga avy amin'ny police centrale zany afaka 2 andro moa zany dia nolazaina fa mbola tsy misy ny certificat médical kanefa tsy azo tazomina intsony ilay zaza fa alefa ary amin'ny tribunal tonga tany izay atoandro efa miraika ambin'ny folo amin'ny 12 latsaka zay vao voaray dia mbola tsy misy ihany ny taratasy milaza ny mahazo an'io zazakely dia naverina indray zany ilay zaza tany amin'ny centrale ny ariva satria nisy fetifety moa tao efa amin'ny fito sasany alina vao niditra izay anketikely fotsiny no tazonina ponja io zaza io hatramin'izay ka hatramin'izao efa nisy moa zany ny dingana efa natao milaza fa andraso ny andraso lava moa ireo olona mahariva ny andro le zaza anao fanadina satria classe d'examen 3e mampalahelo anay tokoa nitazomina anazy hatramin'izao fotoana izao ao anaty bus ve ireo olona dia avitanany zany ny reniny mipetraka eo akaikiny eo aky ny amoanana io zaza io satria tsy rariny le izy tsy etsaketraka izay tsy animba zavatra izahay fa hitaky afahatsorana ka doa apetraka aminareo manam-pahefana isany ambaratongany ny vaovao mampalahelo an'io zaza io samy miteraka asika mbola tsy nisy ny vokatra mahafapoka mitohy hatrany ny fitakiana ny famoahana ilay mpianatra sy ny amerenana ny fanadihadiana. Ny vahoaka dia misy ny tsirariny ao ary zahay koa matoa tsy ekenay ny tsindry azo lena fa naverimberinay zany ka zahay dia mitaky avoaka zao dia zao aloha le zaza dia averina tena trany amin'ny fotony amin'ny fanadihadiana satria marina ny tadiavintsika eto Mahajanga sika kory tsy amboniny lalàna efa verimberinay foana zany fa voaka kosa ny marina re fitsarana zany atao hitadiny marina fa tsy atao hitadiny raha mety mainty eo dia ho avadika fotsy na fotsy ho avadika mainty fa tsotso ny teninay miara-mafantana angamba tsy fa raha zaza kely 4 taona zany re topoko nosimbana nitomanio angamba any amin'ny 1 kilometatra maheno azy nefa io zaza io mivoaka atao anaty bus tsy nitomany akory ka mbola takina ihany aloha hivoaka le zaza zay vao miverina fanadihadiana averina trany amin'ny polisy avoin certificat médical milaza marina fa simba io zaza io ary naninona tamin'iny andro tsy niany tsy tonga dia nitsamborina le zaza fa nandrasana any ampitsoniny misy zavatra zany ao mampiaya niala avy teto amin'ny hôtel de ville nizotrana kany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ireto vondron'olona ireto. Teto amin'ny sampanana miakatra amin'ny katedraly izy ireo no sakana ampitandro filaminana avy amin'ny Imorex sy ny FIP. misy miparika hafa ndray le izy mitavatra tsy nahazo alalana aoka nareo tsy ilana verena ry amin'ny commune ry nareo andeha hoany aoka tsika manaraka raha mitan'olona nareo eo fa raha olo reo ilahatra amin'ny arabe tsy nahazoana lalana fandikan-dalàna zany ao raha fa misy ny fandikan-dalàna tsy maintsy mandray pepetry zay nanoloana izay niverina ireto mpitaky ireto tsy nampidina ny banderole sy ny taratasy misy ny fitakiana nijanona teo anoloany poste raha ihany koa ianareo mpianatra Mahajanga rehetrarehetra amin'ny ankizy izay nisamborona ny tsirariny any am-pigadrana amin'izao mietsetsika mpianatra mba ho tonga ndraiky atsika mpianatra rehetrarehetra miara entana koa eto amin'ny hôtel de ville raha vito atsika miaraka amin'ny ray aman-dreny mpianatra rehetrarehetra
fa izay mety avoan'ny zanak'olona androany mety avoan'ny zanaka koa rapitso ka entanina zany atsika mpianatra entanina atsika ray aman-dreny mba hiara entana mba hiaraka hanatanteraka an'izay fitokonana faobe zay zany iarahana amoantsika n'le zaza ao de manentana anareo koa zay anareo mpitondra fanjakana raha tsy tianareo hitatra ity raha ty ataovy malaky ny solution fa malahelo anie ny mpianatra indrindra zay mpampianatra indrindra ny ray aman-dreny ny vahoaka misy fa malahelo ary izao ara ny vahoaka mihitsy ara fa malahelo fa ataovy zay amety re tompoko ny farana teto amin'ny hôtel de ville ihany ny dia ka nisy ny fiantsoana ireo mpianatra sy tompona andraikitra ny fianarana nataon'izy ireo araka zany rehefa mifandinika ny mpianatra sy ny ray aman-dreny dia manao antso avy izahay école rehetra eto Mahajanga firaisan-kina amin'ny mpianatra zay migaja dia akatona daholo rapitso ka antso an'ny fitalehan-tsekoly rehetrarehetra oka re firesidinatsika fanehoantsika zany alaheditsika mitsirara zany mba akatona atsika daholo ny école-natsika rapitso nanamarika ny tapakandro maraina ny tsy tapim-tanànany Mahajanga ity hetsika ity araka ny voalazan'izy ireo hatrany mbola isy ny toy n'izao hetsika izao mandra-pivaly ny fitakiana